Trishano anarako, Bagerato no fonenako, distrika aty amorontsiraka Bangladesh. Manakatra kely fotsiny avy eo amin'ny tafotranonay dia efa mahazo manga. Rehefa makamanga dadanay dia manampy azy sy ny vavy. Toy ny hafa manerantany, loza mianjady amin'ny fireneko noho ny COVID-19. Nanan-katao tokoa teo aloha, fa amin'izao mandany andro bebe kokoa atao trano. Nampifandray antsika rehetra ny fiahiahina nateraky ny COVID-19, na ny manan-karena na ny mahantra, na andreny vohitra na ambany vohitra, tsy voafetra ny simikaretina, ary saika voakasika izany avokoa ny rehetra. Tamin'ny voalohany dia naverin'ny olona fahany amin'ny firenena toa ny Chine, Espana ary Italiana hoe paritahan'ny coronavirus, dia ho tapitra izany. Maro koa ny olona amin'ny hevitra fa soa fotsiny ihany ny COVID-19, fa vao tsy marina izany ho an'ny sasany. Tamin'ny voalohany dia maro ny hevitra fa tsy mampidi-doza ity simikaretina ity. Ny olon-tsotra kosa dia matahotra kokoa noho ny tsy fahafantarany azy. Matahotra ny olona ity satria tsy mbola hita ny fanefitry ny COVID-19. Mba hanenana fiparitahan'ny ity simikaretina ity dia nametraka fepetra fihoboana tsy fivoahana amin'ny alina manomboka amin'ny 7 alina hatramin'ny 5 maraina amin'ny fireneko. Asaina manasa tanana amin'ny rano mandeha savony izay, nefa tsy manambola hivitanana savony isan'andro akory. Raha tena misy antony tsy maintsy hivoahana ny trano dia tsy maintsy manao arotava sy manadina elana ianao. Isan'andro ny ety aminay dia mandefa vaovao amin'ny haino aman-jery momba ny fepetra fidiovana. Nisy fiantraikany lehibe tamin'ny fianakaviana ny COVID-19, indraindray izay dia sahirana manatanteraka ny asa fitadiavanay. Maneran-tany dia rakitra tantara momba ny simikaretina ny fahampahalalam-baovao, nefa misy tantara hafa izay mbola tsy voambara izay tena mila henona. Salame. Merabe. Salamo. Aty Bangladesh mipetraka. Malino misy Indonésie. Avy aty Atsady Maneran-tany dia maherin'ny ray faingo 2 miliary ireo tovovavy latsaky ny 12 taona. Tovovavy manana ny fanantenany sy ny nofinofiny, ny etaetany sy ny zavatra tena tiany. Saingy hoan'ny atapitrisany izay matetika verizoa sy ny angarany vitana, maro amin'ireo nofinofiny tsy tanteraka. Raha mahaolana toy ny fahantrana sy ny tsy fitoviana isika, dia ilayntsika ny vehivavy hitondra ny anjara birikiny amin'ny vahaolana, ary anjarantsika ny miantoka ny fahafahany maneho hevitra mba ho afaka manova ny fiarahamonina misy azy izy ireo. Satria matetika loatra no tsy mba misy miraharaha ny ady hatrehan'izy ireo. Koa nanasa tovovavy maromaro maneran'izao tontolo izao izahay, izarany tantarany, tsy nasiana sivana, tsy niraketina ny soratra mialoha, zato isanjato tantara marina. Ny findainy ihany no nampiasain'ireto tovovavy reto, hanomezany antsika tompo-masony ny ainany tao anatin'ny valanaretina COVID-19 tanteraka nandritry ny 5 herinandro. Izao no tian'izy ireo ambara. Sanga mitrano anarako 12 taona, klasy 10 noho ny netiko roa petrenay tamin'ny Nado. Izy ndraiko, izy kosa ny reniko dia izy ny anadahako. Fianakaviana sambatra izay. Manao asa momba ny vy ny raiko. Ao amin'ny klasy 9 ny zandriko faralahy. Tia ny tranonay. Eto mianatra sy mijery tele. Manampy mamako manao raha atao trano ary efa manampy taona.
Efitra iray mitokana ny ipetrahanay ary dia tena faly izay mipetraka ato. Tiako mianatra ato an-trano. Ohatr'izao izay sy mamasina nadahako rehefa milalao karatra. Izaho foana no mandresy. Noho ny fiparitahan'ny COVID-19 dia voatery mihiboka ny ao Inde ka nisy fiantraikany lehibe tamin'ny vahoaka maherin'ny 2.3 miliary izany. Nahita avokoa ny fianarana noho ny COVID-19 ka noho izany dia mijanona tsara ato an-trano izay. Nanentana rehetra ijanona ao an-trano ny fanjakana koa dia tsy mivoaka mihitsy izay nanomboka teo. Nanatanteraka fanadiovana teto amin'ny tanànanay ny Chenai Municipal Corporation. Nisy mpilatsaka sitrapo avy amin'ny fanjakana nitsidika taty an-tranonay nanontany raha sendra misy ahitana soratra retina corona ny olona tao aminay. Misy laharana nomeny afaka antsoina momem-pony raha mila fanampiana. Nanome fanampiana ara-tsakafo sy vola 10 ropia ahafahana mividy fitaovana ilaina amin'ny andavanandro ny fanjakana. Matahotra sy manamafy izay sa tratran'ny COVID-19. Raha vao misy mikohaka na mievina amin'ny manodidina dia efa miaya daholo ny rehetra hoe sovoan'ny corona. Samy manontantena daholo isika hoe roviana re vao hiverina amin'ny lony ny fiainana, roviana vao hiverina hisokatra amin'ny fianarana, roviana vao hitako indray ny namako, roviana vao hita ny vaksiny fanefitra, roviana vao tsy hifindra intsony ny COVID-19. Esta Sanosiny anarako 12 taona. Aty Maradi ao anatin'ny Repoblika Niger no mipetraka izay. Tanàna aty Afrika andrefana misy an'i Niger. Rehefa atao trano ka tsy sahirana dia manampy mamanay mamafa trano. Ankoatr'izay dia manome rano amin'ny biby fiompy koa. Ity ny tranonay aty Dakawa atao amin'ny tanàna Anjiratany misy azy. Misy fatsakany atao akaikin'ny tranonay. Misy toerana tena tiako be izay ety manodidina anay ety. Any ihany milalao miaraka amin'ny namako rehefa amin'ny alina. Esta? Eto aho milalao miaraka amin'ny namako. Ito ny tranonay misy fidirana eto. Ity ny varavarana fidirana. Ity ny toerana andraisan'olona. Dia ato izay no mahandro sakafo. Dia ireo ny biby fiompinay. Ato ny lakozia. Ary ato kosa ny efitrano fatorianay. Fito izay no atao amin'ny fianakaviana. Misy mamanay sy dadanay. Dia manana zoky 2 sy zandry 2 koa. Dia izaho, izay no mahafito mianaka anay. Eo amin'ny 900 ankizy eto Niger no miaina ao anaty fahantrano izay mahatonga azy ireo sahirana kokoa amin'ny fiainana noho ny hafa. Ny ayay ateraky ny COVID-19 dia midika fa mbola ho mafy kokoa ny fiainana ao anatin'ny volana vitsivitsy manaraka. Samy manana ny heviny momba ny coronavirus ny olona. Ny sasany milaza fa tsy misy io, ny sasany indray miteny fa tena misy izany. Raha ny hevitro aloha dia tena misy izany. Misy dokotera manome fanafody ireo marary eny amin'ny fitoerana fitiliana. Misy ny maty, misy kosa ireo miady mafy ho an'ny ainy. Mahita izany reto vahoaka dia tena matahotra, saotra hatrany aretina. Niova ny fiainako rehefa tonga ny coronavirus. Noho rehefa hipetranapetraka dia tsy mivoaka mihitsy izay. Eny fa namako eo ambaravarana aza tsy ataonay. Tsy makany ampianarana koa izay. Midy raha teo fianarana. Talohan'ny idiran'io aretina io dia nandeha nianatra sy nilalao niaraka tamin'ireo namako aho. Fa noho io aretina io dia mijanona tsy misy atao trano izay. Indraindray dia mampianatra ny zokiko vavy. Indraindray ilay izy azo, fa indraindray tsy azoko.
Taloha tsy dia mifanditra loatra amin'ny raha vaviko. Samy sahirana tamin'ny fianaranay avy izay. Fa rehefa nisy ilay tsy mikaretina dia matetika any miady aminy. Fa na izany aza tsy manakana anay ara-iainy izany. Mbola fanamby lehibe eto amin'izao tontolo izao ny fampitoviana ny zonilahy sy ny vavy. Misy firenena sasany efa mandroso kokoa amin'izany noho ny hafa. Izany no midika fa misy tovovavy maro toa ny esta efa afaka mandeha mianatra, saingy ho an'ny hafa dia mbola mijanona ho kely sy marefo izany fandrosoana izany. Madoko Marisano anarako, ambanivohitra munisiply aty no mipetraka. 13 taona, mipetraka aty Nepal. Firenena tena tsara raha Nepal. Nianatra izay taloha fa izao tsy afaka intsony noho ny fihibohana. 20 izay mianakavy no miara-miaina atao amin'ity trano ity. Na dia iray amin'ireo firenena mahantra indrindra aty Azia azy Nepal, dia niasa mafy sy nanao laharam-pahamehana ny fampandrosoana ny ankizy izy. Saingy raha ny marina dia sarotra kokoa izany ho an'ny tovovavy toa ny madoa. Tsy mahazo mianatra ny ampianarana ny tovovavy mitovy taona aminay. Betsaka ny raharaha ohatra ny tokony ataonay, ka izany no tsy ahafahanay mianatra. Indraindray mba havelan'ny ray aman-dreny mianatra ihany izay, fa indraindray tsy afaka mihitsy. Ataon'izy ireo miasa ny Antsa izay, asainy miandry omby, saingy tsy avelany mandeha mianatra. Lehilahy ataon'izy ireo mianatra any amin'ny sekoly tsy miankina, fa ny vehivavy kosa any amin'ny sekolim-panjakana. Indraindray azy izay tsy avelany mianatra mihitsy. Na dia malalaka aza ny sehatry ny fampianarana, dia toa tsy azo antoka no avy ho an'ny tovovavy sasany. Nanokatra vondrona WhatsApp ny mpampianatra anay ary ny tenanay mba hampiditra Zoom app. Amin'izao izay dia manatrika fampianarana manaka-davitra isan'andro manomboka amin'ny 7 sasa-maraina ka hatramin'ny 4 sasany hariva ao anatin'izay fakanainy. Afaka mametraka fanontaniana amin'ny mpampianatra ary hitako tena manampy izany. Noho ny COVID-19 dia voaterina hemitra ny fanadinako fahafolon amin'ny ambaratonga faharoa. Manahirana andretra foana ny fanadinana amin'ny ambaratonga faharoa fa efa niomana tsara. Tena malahelo mafy ny any ampianarako. Miara-mianatra sy miara-milalao amin'ny namako rehefa ny ampianarana. Ankehitriny dia tsy manana asa sy volan-daovana ny saram-pianarana intsony ny ray aman-dreniko. Noho izany dia efa mieritreritra ny hitady asa ho anay zanany izy ireo. Ho an'ny tovovavy indray dia asain'izy ireo manambady aloloatra ireo. Ankehitriny dia manam-potoana kokoa ilalaovana sy iarahana misakafo amin'ny ray aman-dreniko. Miasa mikaraha isan'andro ny raiko. Tsy misy fidiram-bola mihitsy amin'izao, tena mijaly izay. Isa-taona dia atapitrisany ireo tovovavy arany fombafomba mampijaly, toy ny fampanambadiana ny zaza, famorana zazavavy, fanararaotana sy herisetra. Ny fanamby lehibe hatreny tovovavy mitovy taona amiko atao amin'ity tanàna ity dia ny fanambadiana loloatra sy ny fanerena hiditra amin'ny fanambadiana. Ny sasany tsy afaka mamita fianarana, ny sasany terena nambady, ny sasany aran'ny fanolanana. Any amin'ny faritra ambanivohitra aty amin'ny tanàna misy anay, ny tovovavy dia heverina fa tokony efa afaka manambady na vao 12 na 14 taona monja azy. Aty amin'ny firenena misy ahy, ny taona kely indrindra idirana amin'ny fanambadiana dia 17 taona na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy. Na mpinamana na mpifanolo-bodirindrina na koa mpiavana, manambady alohan'ny 20 taona ny avokoa ny vehivavy. 19 taona dia afaka manambady ny tovovavy aty amin'ny fireneko. Izany hoe ny tovovavy amin'ny taonako izao dia ianjadiny fampanambadiana loloatra. Noho ny ividiziny dia maro amin'izy ireo ny tsy afaka manohy ny fianarany. Tsy mba mahazo fanabeazana tomomba izay, sady ampanambadiana loloatra ny tsy mba afaka mivoaka arak'izay tianay izay. Na mivoaka milalao any ivelany azy izay dia toa heveriny mpiara-monina fa tsy mety izany. Za mino fa maro amin'ireo tovovavy aty amin'ny manodidina anay tsy ampy raha. Satria ny ankamaroan'ny tovovavy toa dia tsy makanina, no sady tsy zarizary ny sakafo ny amin'ny taonany. Izany mahatonga ny tovovavy maro sahirana sy marary rehefa tonga ny fadim-bolana.
Any amin'ny faritra andrefana sy avony Afrika dia efa nampigoavana ny fampanambadiana-ankizy. Any amin'ny firenena toa Nigéria sy Tchad no tena avo ny tahany fisian'izany maneran-tany. Any Tchad izao dia 300,000 ankizivavy no ampanambadiana mialohan'ny 15 taonany. Efa ho apatelo ny ankizivavy ao amin'ilay firenena izany. Salamo, Letisiana anarako. 12 taona. Avy aty Tchad avy amin'ny renivohitra N'Djamena marimarina kokoa. Raha ny fianakavianay resana dia manambady maro ny dadako. Miara-mipetraka amin'ny mamanay amin'ny trano iray zaho sy ny zandriko vavy. Aty akaikin'ny N'Djamena. Ireo hafa koa dia samy miara-mipetraka amin'ny reniny, samy amin'ny tranony avy. Tonga mitsidika anay ny dadanay indraindray ao anatin'ny herinandro. Miaraka fandriana amin'ny zandriko 12 taona. Toy izao ny fialamboliko. Manamboatra kopakopaka sy manao lamban-databatra vita amin'ny ba. Antapitrisany ireo tovovavy erak'izao tontolo izao no miatrika toe-javatra izay tsy natao ho zakain'izanizy. Nanova ny fiainantsika rehetra ny COVID-19 fa ho an'ireo tena marefo vao mihay manaratsy zavatra izany fiovana izany. Nefa somba izao no fotoana hanaovana dingana vaovao ho fanarenana ny tsy mety, fotoana hanamboarana ny zava-misy, fotoana misavisana ho avy tsara kokoa ho an'ny tsirairay. Ny fanantenako amin'ny afy dia mba hanampy ireo ankizy mirendreny an-dalambe, ireo ankizy miasa manolona, ireo kamboty. Satria raha faly ireo dia mba faly koa. Lahy io na vavy, na kely io na lehibe. Mila fanohanana, fampahirezana, famporisiana isika ivoahana amin'izany olana rehetra izany. Ireo ny feo tokony henoantsika. Ireo ny fiainana tokony ho arovantsika. Ireo no avy mila karakaraintsika.